dia tonga soa tamin'ny fandarana Jeanne Forest Santé aty Canada indray ianao aty amin'ny centre de santé de remise en forme ny tenako amin'izao fotoana izao miala sasatra kely ka ilaina ny fandehanana amin'ny toerana ohatran'ny tony indraindray satria dia mampatsara ny fahasalamana, mahatsara ny fikorianan'ny ra, ny taovam-pisefona ary indrindrandrindra koa zany dia mandamina ny taovam-pandevona-kanina ary mampitony ny saina. Ka tsara dia tsara zany ny indraindray mba hoe mandeha amin'ny toerana ohatran'ireto izany. Fa ny horesantsika anio zany dia ny hoe inona ny zava-tsoa entin'ny fandraharahana zany amin'ny fiainan'ny firenena iray. Satria mantsy mila aporosihana zany isika malagasy, indrindrandrindra ny tanora zany mba andray anio karazana fahazarana ny amin'ny hoe anan-kevitra andehany amin'ny fandraharahana satria io no afikafiky ny firenena iray raha iresaka fampandrosoana zany isika. Inona ny zava-tsoa entin'ny fandraharahana? Maro dia maro satria mamolavola toe-tsaina ny fandraharahana, izany hoe mamolavola ny toe-tsain'ny olona iray zany mba hanana ny ataontsika hoe herim-po ary hanana ny fikojany ny personnaliteny andeha iroso amin'ny atao fasahina satria mila fasahina ny zavatra rehetra rehetra izay ataonao amin'ny fiainana. Mila karazana esprit aventurier satria ny fiainana dia tsy misy mahafantatra, tsy misy mahafantatra an'io. Ny rapitso tsisy afaka maminavina an'io ka izay manana ny fahasahina ihany no afaka isedra azy. Izay zany dia isan'ny hoe esprit ananan'ny entrepreneur zany. Inona koa ny ao ambadiky ny hoe fandraharahana dia ny hoe fahafahana manana karazana liberté kokoa zany ny olona izay miditra amin'ny fandraharahana. Izany hoe manana izy izany ny possibilité ahafahany mampidi-bola arak'izay tiany atao sy amin'ny vinavina izay katsahany amin'ny vola tiany ho azo. Satria mantsy raha ohatra ka miditra ny amin'ny hoe miasa aman'olona zany dia efa voafetra zany ny vola hiditra ao aminao ary dia voafetra daholo koa na ny hoe adraisa zany ny fahafahanao manitatra ny fahalalanao sy ny hoe fikaroana sy ny créativité izay anananao. Voafepetra koa ny zavatra rehetra izay mba tianao atao satria mantsy rehefa diso voafepetra daholo izany ny zavatra izay ataon'ny olombelona iray dia voafetra ihany koa zany ny fahalalahany andeha any amin'ny tsaratsara kokoa sy hitsinjo ny asam-barany arakaraky ny amarozan'ny mpandraharaha ao amin'ny tany iray no mampandroso ny tany iray ary ananany bebe kokoa ny atao hoe indépendance économique na ny indépendance amin'ny resaka décision na ny indépendance amin'ny resaka hoe fiandrianam-pirenena. Tena izy sy tonontononona fahataniny fiandrianam-pirenena
fa misy ny atao hoe fiandriana firenena tena zany hoe ianao zany afaka zany ianao manapa-kevitra amin'ny hitondranao ny firenenao. Manana ny zany potentiel zany isika malagasy, saingy eo amin'ny resaka famolavolana ny personnalité zany eo no mbola misy lesoka betsaka satria dia maro ny tahotra manoloana an'io hoe fandrarahana io, satria dia maro ny zavatra hita aloha zany amin'ny mpandraraha malagasy. Misy ny miditra ny amponja, misy ny fahidy, misy ny robaina, zany ny zavatra rehetrarehetra izany dia mila fikojana toe-tsaina. Ka aiza iza zany no ikoja an'izay toe-tsaina izay alohantsika malagasy zany, alohanao mpandraraha malagasy koa zany zavatra zany dia tena mila fantatra zany. Efa natsoky teto foana ny hoe manangana fikambanan'ny mpandraraha malagasy hijery akaiky ny fandrarahana malagasy, satria io tsy atao fahatany hoe mandraraha dia mandehandeha tokaneny dia rehefa mandehandeha tokaneny ianao zany dia mora tafian'ny fahavalo. Isa moa ilay fahavalo ny ray tanindrazana aminao ihany. Zany ny zavatra mila volavolaina ary mila jerevana akaiky. Efa nazavaiko teto hoe inona ny atao hoe ery anaty, mbola tsy mipetraka izay eo amin'ny mpandraraha na eo amin'ny mpanao politika na eo amin'ny malagasy, satria mandeha amina resaka réseau daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ka resantsika ny karana ny fahombiazany aty ivelany no hitatsika, fa ny zavatra kotrehany samizy ao dia zavatra tsy fantatrao fa zavatra mafiorina miainga amin'ny firaisan-kina, ny firaisam-po izay no mbola tsy misy amintsika malagasy. Nefa ny fandrarahana no lakile goavana indrindra amin'ny fampandrosoana. Ny fandrarahana dia matetika zany jerevana foana zany amin'ny hoe masoratsy, izany hoe ny olona mpandraraha zany dia olona mpangalagalatra, olona mpandaingandainga, olona mpamitapitak'olona, mpangorokarena. Zay zany no hijerevana ny mpandraraha. Tsy atompoko ny mpandraraha tena mahay dia tsy tafiditra anatiny zany zavatra rehetrarehetra izany raha ohatra ka mafiorina ny mampandraraha azy, mafiorina ny toe-tsaina izay apetrany ao amin'ny fandrarahana. Misy ny karazan-javatra rehetra izay ilaina, ny talenta, ny fahaizana ary ny famolavolana ny personnalité. Indrindrandrindra ny famolavolana ny personnalité no zava-dehibe. Ny toe-tsaina tsy mora kivikivy na inona. Ny fahaizana miatrika ny écheky ary dia ny fahaizana mitsankana rehefa lavo. Zany ny voalazan'ny filôzofy sinoa izay namorona ny sekoly Confucius, ny hoe ny olona tena mahay mandeha ozy izy dia ny olona izay lavo kanefa nahay miarina. Ny tsika manko zany dia ny référence ny olona iray dia ny hoe aty ivelany tsy mba nisy tsakasakana mihitsy zany ny fiainany, tsy mba nisy tsakasakana mihitsy ny tantarany. Olona mora lavo zany rehefa tonga ny tena tokoa, rehefa tonga ny tena tokoa. Tsy mahay miatrika ny fiainany zany satria nindraindraina teo foana izy ny amin'ny hoe tsy mba nisy problema ny fiainana. Aiza ny fiainana tsisy problema? Misy problema daholo ny fiainan'ny olombelona rehetrarehetra, fa maro ny mahay manafina. Ka izany zavatra rehetrarehetra izany dia toe-tsaina izay volavolaina
amin'ny hoe mampandrara mahay miatrika ny fiainana amin'ny mahafiainana zay isaboboana ny fiainana ka anjaranao miatrika azy anjaranao ny miatrika azy tsy ary ho tianao daholo ny olona rehetrarehetra io anjaranao ny miatrika an'izay ny fitsapahan-tenanao inona marina moa zany no tena tsy hitiavan'olonay rafa zavatra mbola misy zavatra azonao amboarina ny zavatra hoe mety misy adisoana avy any aminao ny tsy hitiavan'olonanao ohatra azonao amboarina zany fa raha ohatra kosa hitanao fa alako bika tsy tiako tare dia on s'en fout complètement izany karazana toetsaina izany no toetsaina entina amin'ny maha hoe mpandraharaha zany ka matetika dia ny teo tiavina bêtement fotsiny no tena besaka fa tsy misy hoe inona ny objectif mazava zany amin'ny hoe fitadiavana ny fony olona aditrateriko zany zavatra rehetrarehetra izany fa mila manorina entrepreneur matanjaka isika raha teo tafavoaka ary mila manavaka ny atao hoe politisianina mahay sy ny hoe entrepreneur mahay samihafa reo ary tsy tokony aka ny toeran'ny tsirairay samy manana ny toerany tokony samy hitazona ny toerany samy tokony hafantatra ny talentany amin'izay amin'izao fotoana izao amin'ny fanorenana ny tanindrazana rehefa mpanao politika mahay ianao dia raiso ny toeranao ny mpanao politika mahay dia ny manao izay ampandrosoana ny firenena izay ny resultat andrasana aminy ny fankatoavan'ny vahoaka rehefa miaina tsara ny vahoaka rehetra tsy vaky volo dia mahay politika ianao zay fa raha ohatra tsika mbola amin'ny farany ny misy atsika dia mbola tsy misy teo zany amin'izao zany mbola tsy misy ny mpanao politika mahay efa nisy ihany mba ny savalalana fa izany hoe lavo fa tokony eritreritro sika malagasy zany ny amolavola ny politika vaovao dia ny fanorenana ifotony ny mpandrara tokony hipetraka tsara amin'ny plasiny ny mpandrara tsy jabajabaka any amin'ny politika satria samihafa dia samihafa zany zavatra zany ny atao hoe mpandrara mahay dia ny mahay mampandroso ny toe-kareny sy ny toe-karen'ny fireneny mahay mampidibola ao amin'ny sosiete izay aoriny zay atao mpandrara mahay fa tsy tokony hoe any amin'ny politika no ampiroboroboanao ny fandrarana izay ataonao satria tena zavatra samihafa dia samihafa zany zavatra rehetrarehetra izany ny tsy fahaizana mitantana ny resaka politika daholy no mahatonga ny alatra amin'ny endriny maro samihafa no mahatonga ny fandrombana ao anaty birao ny dahalo no mifamono amin'ny valala tsy mandady arina kanefa ny dahalo ambony birao no miorkestre ny zavatra rehetrarehetra tsisy basy mandede fantany zany any ampelantanan'ny dahalo raha tsy avy any anaty birao tompokao mila mijery isika malagasy zany mila mametraka ny plasiny amin'ny toerany daholy ny karazana talenta rehetra fa manana talenta ny malagasy ary indrindrandrindra mino aho fa rehefa mifo ary mivondrona ny mpandrara malagasy miray ina tsy mifamadika ary tsy mifadoro ny fananana tsy mifampigadragadra ny mpandrara dia andeha amin'ny tokony ho izy ny toe-karena malagasy dia toy izay sy toy izay indray no azona tolotra anao an'io
manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé Canada ary tsy dio matetika fa anatsara ny fiainanao. Veloma tompoko.